Ny tombony entana hoentin'ireo mpandefa entana nandritra ny fotoana fiboahana ny fanafody sy ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro moa no tena ifandefasana tamin'izany. Miora Ariniaina, Fanirikely. Ilaharana ny fandefasana entana atao amin'ny positra malagasy. Fitaovana ilaina amina fiterahana satria misy anabaviko any Fianaratsoa dia ho teraka izy nefa any sahirana be amin'ilay resaka tsena zany. Dia ity tonga dia vonona raha ohatra mandefa androany amin'ity poste rapide ity satria za fa mpandefa an'izy ity foana. Dia raha mandefa androany dia mba tonga any ity rapitso. Moa etsy andanin'izany tsisy taxi brosy ny fiara mivezivezy zany na mivezivezena tsy afaka dia izay koa no tena antony voalohany indrindra. Rehefa voaray ety amin'ny maso ivony ny entana dia aterina eto amin'ny ivotoerana fitsinjarana izany eto Alarobia. Eto indray ireo fiarabe no mandray ny entana ary manaparitaka izany manerana ny nosy. Azo lazaina hoe mitombo ny entana ho entin'ny positra rapide fa na izany na tsy izany raha tsy hoe mitombo bebe mihoapapany fa tamin'ny première semaine sy deuxième semaine tapatapany teo izany no hita hoe nitombo be fa izao ilay izy efa miverina normal amin'izay ilay entana ho entinay. Raha araka ny fijerinay aloha dia hoe tratra n'ilay confinement iny dia nipanika daholo ny pharmacie rehetrarehetra tany amin'ny faritany dia nanafatra fanafody be dia be avy aty amin'ny Pharmagro teto Antananarivo. Amin'izao tena alefan'ny olona daholo na PPN, antsika izao mahita misy rano au viva reny alefa ato aminay daholo na fanaka. Izany hoe izay rehetrarehetra ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro izany dia alefany aty amin'ny positra rapide daholo amin'izao. Mila fanafody isika amin'ny eran'ny faritany, eran'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia ny positra rapide no mitatitra amin'ny fanafoditsika. Mila ny PPN amin'izao fotoan'izao ilaina amin'izao fotoanan'ny confinement izao ny resaka provision dia betsaka amintsika avy any amin'ny faritany na ny avy aty ny fandefa PPN mandefa vary na ohatr'izany dia betsaka ihany koa ohatra ny manafatra ireny sakamalao avy any amin'ny faritra Atsinanana, ny manafatra ravitsara, manafatra zavatra sahala amin'izany izay ny ampisiany le positra rapide ary dia miezaka izay araka ny resahako teo hoe miasa 24 heures sur 24 ny positra malagasy amin'ny alalan'ny positra rapide io. Amin'izao resahantsika izao amin'izao andro alina izao dia mandeha ny camion ny positra malagasy ny positra rapide amin'izao fotoan'izao mandeha mitatitra izay zavatra rehetra resahantsika izay mba ahafahana mamonjy ny mpiarabelona, mamonjy ny malagasy mitovy amintsika. Amin'ny efatrora voafatra ny entana ary miara-miainga manaparitaka ny entana manerana ny Madagasikara ireo fiarabe.